Fahalmerabantsika mpanaraka ny fandarana dinika isa tokantrano indray na amin'ny alalan'ny onjam-peo zany na amin'ny alalan'ny fahita lavitra na ihany koa amin'ny alalan'ny tambazotra-tserasera isan-karazany amin'ny internet. Nambinina Rahery Mampianina no vahintsika tao anatin'ity fandarana androany ity filoha mpanorona ny Union de base pour la révolution de Madagascar na UBRM ny tenany ary efa tanora miatrika adidy isan-karazany eo amin'ny lafiny politika sy sosialy eto Antananarivo sy eto Madagasikara amin'ny ankapobeny. Fahalmiarabany Nambinina tonga soa voalohany eto amin'ny fandarana dinika. Ya, fahalmiarabanao koa namana Joël Ralaivohita, nanasa ny tenanay ho tonga eto amin'ny fandarana dinika. Rehefa ny dinika izay no niantso dia tonga izay satria idinidinika ny toe-draram-pirenena ary tsy adino ianareo vahoaka malagasy maro anisa ny tapitrisany maro mbola miandrandra fanovana, miandrandra fanarenana ny Madagasikara manaraka izao fandarana izao. Arabaina tsy asiana kanavaka na iza manaraka ity fandarana ity satria Nambinina Rahery Mampianina izay tsy zoviana amintsika ny fahasahina amin'ny ny fahasahina maneho hevitra no mivahiny androany dia misaotra anareo ato amin'ny MBS TV nanasa ny tenanay tompoko. Eo ihany koa fahasahina midina an-dalambe efa resantsika azy ao ihany zay. Fa mialohan'ny idirantsika lalandalina kokoa aloha dia tiako hoe azavain'ny Nambinina hoe inona tsara moa ny UBRM. Ya, tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy tokoa satria mihinan-kena tsy fantatra anarana hono mihinana amina ny UBRM dia Union de base pour la révolution de Madagascar. Zany hoe fikambanana mijoro ivondrona ny fiarahamonina resy lahatra fa mandeha amin'ny tsy tokony tantanana azy ny firenena tao anatina taona maromaro vitsivitsy. Zany hoe ny 7 makatia no tena naharesy lahatra anay tanora maro anisa nivondrona ao anatin'ilay Union de base pour la révolution de Madagascar hoe lasa andavaka tanteraka ny firenena satria raha mahita izay hoe faharoan'ny farany mantra indrindra eran'izao tontolo izao Madagasikara dia iza no tokony menatra voalohany indrindra dia zahay tanora no nanongo tena hoe ve misy an'izany eto. Zahay tanora nefa no dradradradraina ombeny fa ho avin'ity firenena ity ka izay no ijoroanay itsangananay hatramin'ny androany. Ny Union de base zany dia fikambanana tsy miteny afa-tsy ny hevi-piarahamonina ampasahiny fikambanana aloha fa tsy antoko politika aloha. Fa tsy midika zany hoe tsy afaka iara-iasa amin'ny antoko politika izay hita fa mitovy fomba fijery amin'ny anarenana ny firenena. Ny Union de base aloha dia ampahafantarana vahoaka malagasy fa efa somary manana rafitra mipetrapetraka ampanetretena amina distrika maromaro fa eto amin'ny région Analamanga no efa misy ny envergure amin'ny distrika rehetra zany. Dia ny chef lieu de province no efa misy ny Union de base. Ny fikambanana natsangana io dia fikambanana naharesy lahatra ny tanora maro avy amin'ny sehatra isan-tsokajiny na ny avy eny amin'ny faritra lazaina fa iva mandavataona na ireo lazaina fa avy any amin'ny faritra avo mitazana niva kanefa toa tsy nahatsapa sy tsy nahita fa misy zavatra mila reniny eto misy zavatra mila ivondronana eto dia base d'idée no ivondronanay ao anatin'ilay Union de base pour la révolution de Madagascar amin'ny ankapobeny. Raha tsy teny zay hoe ny mpikambana dia mandididina ny 500 isaky ny distrika no mpikambana raikitra aloha. Akoatran'izay maro efa liana hiditra ao anatiny zany hoe efa mandididina ny 2,000 eo zany no mpikambana ny zarana fiche d'adhésion ao anatin' zany Union de base zany tatoato zany namana Joël. Ya, anisan'ny zavatra nahitany olona maro any Nambinina volana vitsivitsy lasa zay niaraka tamin'ireo fikambanan'ny zonim-panjifa nidina an-dalambe tsy haiko na ny ainga avy eny Mahamasina nareo sa ny ainga avy eny Ambohijatovo nareo tamin'ny fanavana tonga teo amin'ny 13 mai teo Analakely dia avy eo nisy fifandirana kely tamin'ny mpitandro filaminana sy ohatr'izany. Inona natonga anareo hoe nirotsaka tsehatra namaly ny antso ny zonim-panjifa tsy zakan'le tanora tsony ve le vidim-piainana sa misy mitenkondra indray hoe misy mampiasa ara-politika ny ambadimbadika any nareo ahoana fipetrak'izay Nambinina? Ya, tsara napetraka ao zay satria marobe ireo fiarahamonim-pirenena mitovy amin'ny tena no miantso hoe aiza ilay hetsika nataon'ny mpiaro zonim-panjifa izay nandraisanay Union de base pour la révolution de Madagascar anjara. Marina dia marina zay tamin'ny 10 décembre 2021 journée mondiale des droits de l'homme ilay tamin'io ka izahay
fiarahamonim-pirenena arak'izany hoe fiarahamonim-pirenena fikambanana mitaiza fiarahamonina izany dia mitaiza aloha voalohandrindra mifampahafantarana ny zo fototra anana lay vahoaka oentinay ao ilay olombelona oentinay ao anatin'lay fikambanana zany hoe ny basen'ny union de base zany de éducation civique zany hoe mampafantatra ny vahoaka ny zo fototra ananany aloha ray ka raha ny antso ny mpiaro zo mpanjifa no ny antso anay fikambanana ny mpiaro zo mpanjifa fikambanana ny union de base raha nanasa anay izy hoe andao apio izahay fa ampaneno lakilosy fa lafo loatra ny fidanga ty vidim-piananty de namaly ny antso tokoa zay ary tsy mamenatra anay ny miteny fa loha laharana tamin'ny fitarehana teny amin'ny kanjany 3 me ny tenanay faranidina teny amin'ny 3 me ny tenanay niza andika tany ambadimbadika tany amina lecture politique hoe politika ny tao ambadika iny de aleo ho tazominay ho assumenay hoe politika ny kibo tokoa ve no nandehananay teny sa politika ny tahotra ho an'reo mandika ny ananinaninany namaly tokoa ny antson'ireo zay nidina teny akanja tsy zay rery nefa fa maro ny fiarahamonim-pirenena olotsotra marobe mety nisy mpanao politika aza tonga teny akanja namaly azany antso zany satria nahoana ny vahoaka amin'ny akapobeny de mpanjifa za amin'ny manambinina raha iry-mampianina no tonga teny amin'ny kanjan'ny 3 me aneo fa tsy fahazakako ny vidim-piainana rehefa za rery nefa tonga teny ohatrany tsy mety tamin'ny eritreritray birao rehetra mandrafitra ny union de base fa hoe famaninona moa no président rery no hoe nefany izahay koa nery président ka miakatra ny vidina sarbo eny aminay hatram'izao mijanona hotelo alina ny vidim-bary eny aminay am'izao faramora 840 ny vidim-menaka faramora eny aminay am'izao 570 zany hoe izano na resy lahatra anay maro anisa avao amin'ny union de base nanatevin-darana n'lay mpiaro zo mpanjifa vitsy anakiroa izy ireo zay tsy zovina amin'ny vahoaka malagasy moa hoe inona koa no ao ambadiky lay fiarovana ny mpanjifa fa za union de base pour la révolution de Madagascar ny fahitsinay dia tsy misy na iza maniraka anay hoe andana manao anitsy na andana manao anitsy mba azahoana tombony fa ny tombony tadiavinay avao amin'ny union de base na tonga anay nidina teny akanja de tsotra ihany lafo loatra ny vidim-piainana raha misy manamba na etsy tsimo na etsy avaratra fa hanao grevy de noho ninny tsy ampy lay oenti-mananao anivon'ny tokantrano satria miakatra ny vidim-piainana midangana ny vidim-piainana de tsy mahasehaka intsony lay vola kely misy eo ampelantanana hany ka manao etsika isan-karazany ny ankolafina syndika maro loko hoe omeo ny andamin'ite an'izao ny andamin'ite an'izao izano natonga anay tsy mitsahatra hatramin'ny androany zany mbola misy io zao eny akatso io maraina io de fa naheno avy amina namana eny fa migrevy ndray ny ao amin'ny paty ny ao amin'ny mpandrarany université maninona inona le grevy mitaky ny karamany tsy tokony grevy nefa izy de ho azo zany karamany zany inona no mahatonga azy migrevy inona mahatonga azy mitaky lafo le vidim-piainana zay no natonga anay tamin'ny 10 décembre 2024 nanatevin-darana andreo mpiaro zo mpanjifa fa eto izahay union de base pour la révolution de Madagascar de te hisitona ny sain'ny mpiaro zo mpanjifa aloha hoe oentina manao inona moa ilay vahoaka etanina isaky ny 5 volana saola ka mitovy am'ilay fanovana gouvernementa ny fomba fiasan'lay mpiaro zo mpanjifa fa atao isaky ny 5 volana enim-bolana de misy mpiaro zo mpanjifa mihetsika satria miova ve ny mpitantana ny rafitra any anatina ministera isa-tsokajiny any de miova koa ny système mahitakina anaovana dombaravarana ho an'ny tombontsoa manokana asa mampametra-panontaniana zany satria raha nandikan'ny olona anay ananambinina raha iry-mampianina teny amin'ny kanjany 3 me de hoe za koa ao anatin'lay mpiaro zo mpanjifa tsy mpiaro zo mpanjifa ny fikambanana union de base pour la révolution de Madagascar fa misolo tena ny vahoaka masamy teny amin'ny endriny rehetra raha misy zavatra tsy mety araky ny tokony ho izy hitantanana ny firenena ka tsy mamany andavanandrom-piainana ny vahoaka ny fomba hitantanana an'zany firenena izany ka o zahay ampiaro zo mpanjifa hoe azavao amin'ny vahoaka malagasy marina hoe tena miaro ny vahoaka sy ny vidim-piainana marina ve nareo manohitra ny fidanga ny vidim-piainana ve nareo sa miova koa ny fomba firesaka reo miankina ny fanovana gouvernementa zavatra misy zany ka ny vahoaka maro anisy no ny antso ny tenanay hoe mbola misy ve lay etsika fa tena tsy zaka tsony ty vidim-piainana ty de o zahay hoe raha zahay no immobiliser vahoaka idina eny akanja eny amin'ny 3 me de ataoko fa tsy tandrivy an'zany izahay fa zahay tsy andraikitra izay sady tsy mpanao politika mitady sezy izahay fa
fiarahamonim-pirenena mandonda tabatra tsy zaka ny vidim-piainana fa nefa tsy misakana izay hery velona rehetra miantso anay aneho hevitra anehonainy hevitra ay anoeranay fa tsy zaka intsony a ny vidim-piainana amin'ny akapobeny a Joël raha lay vao hita resaka vidim-piainana zay fa ny raharaha-pirenena amin'ny akapobeny a matetika keo nareo misy manasa rehefa misy hetsika karakaraina na ady hevitra karakaraina na izany amin'ny ainao aman-jery na zany any amina trano fivoriana isan-karazany any ahoana ny fahitanao ny raharaha-pirenena amin'ny akapobeny amin'izao fotoana izao efa mihoatra ny fisasahan'ilay mandany filohan'ny repoblika raha ny tena marina raha efa mihoatra lavitra satria efa manomboka efa mitoditodika any amin'ny 13 zay anomanina izay atrehana fifidianana antsika amin'izao fotoana izao mety mbola misy azo antenaina ve amin'le taona vitsivitsy ambiny io nambinina sa inona ny zahatra tokony andraikitra tokony ho raisiny eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ny tena olana eto angamba namana Joël eto amin'ity firenena ity dia ny fanaon'ny mpanao politika zay efa avy nahazo sehatra ny fanaon'ny mpanao politika zay mbola mahazo sehatra zany hoe le efa nitondra sy zay mbola mitondra sy ny mbola eritreritra nitondra ka manodidididina ndreto mpitondra misy amin'izao reto manodidina le mpitondra misy amin'izao fotoana zao eo zany no somary manahirana kely amin'ny fomba fijeriny hoe jamba ve zareo reo no mijery sa ahoana ny fomba famakiny ny toe-dra-raha-pirenena misy ahoana ny fomba famakiny ny velirano no ny tantanana ny firenena tanteraka ve ny velirano fa ankeo maraina zao omaly fakomaly de mahita mpanao politika nanana ny toerany maizy azy teto amin'ny tany sy ny firenena mahasamyteny fa hoe mbola tsy ampy lay telo taona ny tantanana ka tsy afaka ho atao marodrefy andrefesana ny zava-bitan'ny fitondrana amina union de base zany de lay politique politicienne omena firy-taona zany voatateraka fanamby anankiray ny tsy azo adinona tsy azo adinona de zao izao fitondram-panjakana misy zao dia fitondram-panjakana efa nanana mandat anankiray talohana mandat nyty 5e république an'ity 4e république azafady zany hoe fa nanana mandat anankiray izy sivy sy roa arivo no telo amby folo sy roa arivo zany hoe le teteza mita zany efa mandat ray no tantanany tao ka androany nisy olona ambony omaly nisy olona ambony eto amin'ny tany sy ny firenena efa nitantana teto efa ministre efa premier ministre masamy teniteny foana eo mason'ny vahoaka malagasy hoe tsy ampy-amaritana ny zava-bitan'ny fitondram-panjakana ny telo taona fa ho ampiana firy taona zay vao hita hoe tena nanao repoblika nisy fotoana efa niteny nambinina hoe roapolo taona any zay vao mety ampy anarinana ny Madagasikara ka tsy zay no ny fanarahana tamin'ny vahoaka aloha tsy zay no ny fanarahana fa nisy velirano maromaro tao ny mpitondra ny fandimby zany tao arina tokony mandaray de mandaray no ny fanarahana tamin'ny vahoaka aloha tany amin'ny fampelezakevitra nga izy ny teny hoe mandat telo na roa raha zay no ny fanarahana tany de mety tsisy ny fidy izy eny fa na ny fomba natongavany teo amin'ny toerana zany mbola mety ho asitsika resaka eo zao aveo fa niverenantsika de ny hoe ny mpanao politika eto mihitsiny no manabadony vahoaka izay miaraka aminy ilay vahoaka ny fidy ilay vahoaka lazay ny fanampandany azy ka milaza fa tsy ampy-amaritana ny fepotona ny asana ny telo taona efa lasa azafady fa tao anatin'ny telo taona zay nanao inony manaryrihatra fotsiny na miala bala am'ilay hoe nisy cyclone teto nisy covid teto misy an'ny adiny Russie Ukraine teto de tezitra ny ekipa manodidina fitondrana rehefa miteny zay vao amin'ny union de base hoe gouverner c'est prévoir tsy niomana ny tondra izy no mahatonga azy manipy hoditra akondro any amina fitediavana mandat intelo mandat efatra zany hoe tsy niomana ny tondra izy fa manao stage gouvernement de stage no ilazana union de base ny gouvernement mifandimby teto na jorojoro gouvernement efa fanindimy sa faninefany zany zao no tarihan'Andriamatoa premier ministre zany hoe misy zavatra mila mahatonga saina ny vahoaka malagasy eto hoe rehefa akaiky nizay ny tao-pifidianana de miala bala ny mpitondra fa hoe tsy ampy mifepotona ny tantanany tsy ampy mifepotona nafana nanatanteraka ny velirano raha tsy teny izay afa-tsy ny hoe ny vidim-bary io ane ka nylokalokan'ny fitondram-panjakana am'izao fa ho ampidinina hatrany amin'ny roa arivo 500 sy 4 arivo fa hatramin'ny androany zany azy efa tsy zaka ny vahoaka malagasy fa hatramin'ny androany aloha 3 arivo no hita na ataontsika hoe 500 sy 4 arivo zany be mpividy fa tsy misy zany
eny am'tsena na 2 arivo zany tsy misy menaka eo aneka ny lokalokana fa ho ampidinina 4 arivo rehefa tonga eo mpitondra aizy zany ve tanteraka zao ireo nefany a nokitro ifaran'lay andavanandrom-piainana ny vahoaka malagasy na izany minima no ilazana azy a tsy misy tanteraka raha tsy teny efa-tsiny hoe maromaro mively rano ohatry ny fampiresahana fa hatramin'ny androany aloha tsy lay lahara-pahamehana ny natao fa narangaranga tany de hoe anamboatra teleferika anamboatra miami anamboatra ndry anamboatra ny tsi anamboatra ny zao zavatra rehetra mirentirenta zao a entina sady amandriana vahoaka any amin'ny 320 de nina ampiasaina reo goaikantotra politika zay hita hoe tsy misy lesona azona tanora raisina mihitsy ataon'zao mpanao politika goaikantotra raha ohatra ka androany izy tena aminainao manjery hiaro an'izao fitondram-panjakana misy zao fa tsy ampy lay fepotona ny tantanany ny firenena izany ve no politika ifandovana eto raha politika no resahana fa androany aloha de hiteny hoe ny vahoaka malagasy amin'ny akapobe no mahita fa tsy mandeha amin'ny tokony ho izy a ny fomba hitantanana ny firenena satria ny fanovana gouvernementa etsy andaniny a miteraka resabe hoe ny akamakama sy ny ekipakipa afaka miara misaika afaka miara manondrana afaka miara mibizina izay ihany no tsy maintsy ampidirina ao anatin'lay gouvernementa aty akilany a misy ekipa tena teknisianna tena teanao tena te hitondra vina ainga avao an'lay hanarenana ny firenena lazaina fa lasa politika makany am'lay mitady seza zany hoe nytika tongavana zany namana joel de ny hoe ny aty ankilany a ny avaty amin'ny fanoerana raha tsy raha itsina lay resaka ny avaty amin'ny fanoerana raha manome an'lay sosikevitra na concertation nationale de lay katsaham-baolana makany am'lay tena fampandrosoana miainga ny fotony am'izay hamerenana ny asin'ny vahoaka am'izay tsy zany anefa ny zava-misy androany fa varina miady seza ny ministra isantsokajiny a de midongy misy mibody toerana tsy mety hiala amina toerana ray fa hoe tsy maintsy zay aminy ao fa nga izy ty lova avy amin'ny ray aman-dreninareo ka tsy maintsy nareo mianakavy ihany tsy maintsy ho ao zahay avao amin'ny union de base pour la révolution de Madagascar de mahitsy ny fijerinay zay tsy mitady seza ary zay tsy mila seza narovina zany izay fomba fijerinay zay ka mbola io ny fomba hitantanana ny firenena manao kely tsy mba mamindro moa fomba fiteniny sasatsasany ihany fa to tsy tateraka mihitsy raha tsy teny afa-tsy ho ao amin'ny commune urbaine Antananarivo ny androany de masamy teny ny be ny tanàna fa tsy manam-bolona ny commune urbaine Antananarivo de aloany mitrosa fa fanotaniny fantatry ny be ny tanàna Antananarivo eny tena tantara marina am'ty Antananarivo ty hoe izavy ny tokony ampidibola ato am'ty Antananarivo ty zany Antananarivo zany ane ka fanjakana kely zany manana ny autonomia zany raha tena be ny tanàna raha tena be ny tanàna déterminé no mitantanana Antananarivo de zany Antananarivo renivohitra zany a dia fanjakana kely maleo teny zany raha tsy teny hoe misy orinasa maromaro miorina eto misy hôtely maromaro miorina eto anizy reo mampiditra ave reo inona marina tena mandoa ara-dalàna makao amin'ny tapom-bola ny commune urbaine ave reo satria tena tandrifo ho an'ny commune zany hoe ny be ny tanàna zany a tsy niomana ho amin'izany fa rehefa tonga ao izy dia ny fatany de hoe rehefa tonga ao tsy maintsy manampy any ekipa vare amin'izao io aza moa voela voatsela misy resabe mahakasika ny hoe 11 milliards d'ariary knapse zany tsy nasana napotra tany amin'ny velirano fa raha izany napotra tany amin'ny velirano be ny tanàna Antananarivo tsy ho be ny tanàna mandrakizay zay angamba Joël raha le voahita hoe be ny tanàna tsy ho be ny tanàna mandrakizay ny zavatra tsy fantany raha tao anatin'ny velirano izy nanekeny ny vahoaka Antananarivo ny hoe ho foanana ny Easy Park dia nampikaikaiky ny vahoaka malagasy ny Easy Park amin'ny sandany alainy fa mihoatra lavitra ny nataon'ny Easy Park misy am'izao ary nihitatra lavitra mihitsy akana ny volan'ny parkina satria tena olombitsy no mikajikajy manao kajikajy maloto any ananonanonany hoe raha isika mitafiditra ao amin'ny commune urbaine io de tia ny lalatsaina hitantanantsika ny commune mba abotsina amin'ny positsika zany zavatra misy ka tsy omenantsiny raha misy mpanolotsaina mba mijoro raha misy mpanolotsaina mba masamiady fa ireo mpanolotsaina lazaina fa maro anisy ireo de tsy manenjika azy ve ny conscience-any zany hoe le fomba hitantanana nyty Madagascar ty zany amin'ny akapobeny de tsy manana olona tsika tena déterminé hoe miainga eny amin'ny fiarahamonina ny hevitra andrafetana ny programanasy fa saika ny mirentireny ampanantena tsy zahay ampanantena tsy zahay nanampanantena azy izy tsy reniny tanteraka fa hatramin'ny androany ane le lalana mahabe resaka tamin'ny fotoanandrony
to miverina ho resaka be ambolona tabatra hoe tahak'zay ihany iny angamba tsy ho resahako fa tsy lay lara-pahamehana afahana mampidina an'ilay vidim-piainana amin'ny alala fanamboaran-dalana no ataon'ny mpitondra fa variana amin'ny adila politika politisianina zany a amin'ny fitiavana tombontsoa manokana amin'ny fitiavana seza amin'ny fitiavana voninahitra ka hanika izay rehetra maneho hevitra ohatry ny nataonay tamin'ny 10 décembre no teneninao teo hoe etsika fampidinana vidim-piainana no nidinanay teny amin'ny kanjany 13 mea mpitandro filaminana zavitanina etsika ary efa saika nefara tamin'ny hoe fisamborana andreo mpitarika mpiaro zompanjifa azy de mampametra-panontaniana hoe ilay mpitandro filaminana ve tsy mahatsapa tena ho mpanjifa ihany koa mandainga izy raha milaza fa tsy lafo ny vidim-piainana any amin'ny sehatra misy ny vady aman-drany eka zay le baiko zay mandra-pahoviny zany zay baiko zay zany fanontaniana mila petraka hoe le conscience mihitsy zany amina union de base pour la révolution hoe zay tanora maro anisa mandrafitra an'io union de base io eto amin'ny région analamanga sy amin'ny chef lieu de province tanora maro anisa zany no efa mivonjony zay hoe andao aloha mba hanandrana ametraka ny atao hoe tena politika ny fahasahina amin'ny teny fa miteny tsy mitady seza zay aloha tonga de masamy mamaritra ary soritana eto mihitsy tsy mitady seza zay satria zahay izao koa dia tanora misehatra amin'ny tontolo politika ka ny tena politika marina sy politika madio a de tsy ilay politika ny sakaiza mpandresy toy ny ataon'ny sasatsasany ilay politika ny mitady seza de mody miteny androanina ambinina de raha mpitso consulte anany de anaiky aka seza ve mety tsy zay angamina ambinina raha hery mampianina sy ny union de base fa ny union de base zany a de zay le hoe foto-kevitra no iarahana ao anatin'ilay fivondronam-be anay foto-kevitra na tapa-kevitra anay raha niantso satria be da be koa no manontany tena hoe ohatran'ny miara misaika amina mpanao politika any ananonanany fa ny fitediavam-baolana ho an'ny firenena ve zany de tsy maintsy iaraka amin'ilay fitondrana zay efa hita fa tsy mahavaolana androany tsy mahavaolana maharitra tsy mamina petra-baolana maripototra ho an'ny vahoaka malagasy zany hoe mety hoe amin'ny maha-olo-pirenena koa manana amin'ny maha-olo-pirenena amin'ny maha-olo-pirenena mpanao politika ihany koa mandray anjara amina adihevitra samihafa voatsela zao nanao adihevitra tamina ianao manjery anankiray a tamina adihevitra fasafasy zay efatra mipandray anjara dia solombavam-bahoaka avy any amin'ny district anatsimondrano no ny fanandrana tamin'ny tena dia napalahelo fotsiny dia tsy nanana fekevitra mazava tsara izy a entina ho an'ny vahoaka malagasy amin'ny akapobeny satria solotena mpanjakana no nametrahako azy teo a fa tsy nisy afa-tsy lay lokony a no ny voiziny teo ka hanika masamy midedaka mihitsy izy hoe atramin'ny rano sotrona aza lokony zareo orange tsy mampanininy zany a fa izany ve ny fomba hitantanana n'ity fireneny ity izany ve ny fomba hanaovana n'lay politika eto Madagasikara de androany raha mpitso raha misy tanora maro anisa mitsangana maneho ny heviny ampomba demokratika amin'ny alalan'ny fanehoana hevitra amin'ny alalan'ny fitenenana ampasahina ampahitsiny de adika sady fa misy mpanao politika nambinina raha hery mampianina de tsy nanao fifanarahana tamina mpanohatra na iza fa nambinina raha hery mampianina de nanao fifanarahana ny vahoaka malagasy satria vahoaka malagasy nona ihany koa nambinina raha hery mampianina za victime fiakarany vidim-piainana eny aminay eny amin'iny faritry vato iny a makany amin'ny kroko fary miny lalana momba vitavita pave fa zara fa vita le lalana any de fa mba fatapatatra any hoe iza ny namboatra azy satria fisehosehoana ny nanaovana azy any amin'iny aminay iny tsy vitany hoe ratsy ny lalana fa ny mpitandro filaminana ataoko entre guillemets manao ny ataony manapaka an'ilay mpitondra taxi be zany hoe efa tsy ny sarabaibe-mbahoaka tsy mandray karamany eny no neto sy miakatra vidim-piainana eto fa na ilay mpitandro filaminana azy efa manomboka ame miopampana ny fanapahany ataoko entre guillemets mpitandro filaminana izy no manapaka amin'iny lalana mandeha makany iny satria tena tonga ny taraina tany amiko amin'ny mafoloan'ny union de base a ny mpitondra taxi be maromaro vitsivitsy ny teny ianao to mba hitanay masamy teny any any aminay anao manjery za tena masamy teny androany fa mihoatra metiny atao satria misy lera efa fandehanany hoe heure de pointe a eo amin'ny 12 ny olona mandeha mody a sy any amin'ny am'dimy de reo olona reo nefany a le lalana somaro manginy tsy misy na de mba mpitandro filaminana aza manao patrouille de eny amin'ny lalana raha misy vehivavy roa na ray mba sendra manakana satria efa felo le taxi be avany de mba fitseran'ilay chauffeur sy receveur nandraisana n'iny olona iny tonga ho aloha tonga de le fomba malagasy zay tsy hita maratsy azy koa mo
mandeha ihany ny fifandraisan-tanana eo amin'ny resevera sy mpitandro filamina tena ny masoko zao no nahita manana tahiry tsara zany satria za koa de le olona tsy miteny tsy manana profo any amin'iny aminay iny zany hoe ny tika tongavana zany a any aminay ihany koa na ny vidim-piainana zay eo ihany zay le resaka mpitandro filaminana sy ny fitatera zay fa ny vidim-piainana any amin'iny aminay iny efa ohatrany mba misy olona ambony eny aminay eny a de tena mandalo eo izy samaraina tena olona ambony eto am'ty faritra nalamangy ty zay tsy tononoko ny anarany fa tena midangana isan'andro vidim-bara eny aminay zao a vo tam teo maraina nandeha ny tsena 740 ny kilao ny vary zany hoe tsy hita ny fitondram-panjakana zany a zany zavatra zany fa ny mamaiky azy a de ny mitsikera sy manangona ny rihatra manary azy makare amin'ny mpanohatra zany hoe le mpanohatra koa nefany a tokony mila déterminé tsara ny angamba ny tsy horesahako be da be mahakasika an'iny le hoe déterminé iny déterminé eo tsara le fomba hanoerana hoe manohatra mitondra makany amina inona satria ohatran'ny efa sasamiandro le vahoaka maro anisa noana ny vahoaka maro anisa tsy hoe hoento makany ny 13 mai fa somaro nangingina kely le mpanohatra ny fahitanay azy zay amin'ny mafiarahamonim-pirenena zany zay zany hoe za union de base pour la révolution de Madagascar raha maneho hevitra de aza tsaraina amin'ilay fahasahinay ilay zahay mitratrevatreva ilay zahay aintotra be rehefa miteny fa tsara fotsiny hoe noana izy de nitabatabako noana ny vahoaka malagasy amin'ny akapobeny izay no mahatonga anay a sasy mijoro a ary miteny Joël raha voahita miteny an'izay ihany nambinina matetika ny arenesana feo a amin'ny setra maro samihafa amin'izao fotoana zao hoe mbola tsy tena nisy fotoana tena hoe natahorana ohatra ny amin'izao fotoana zao hoe isina fipoahana raty sosialy eto Madagasikara ianao mifanerasera amin'olona matetika aiza hoe zany fahitanao an'izay tena mety hisy tokotra ve io fipoahana raty sosialy io raha toy kely zao satria tena miakatra tsy akijanona ny fimenmenonana amin'izao fotoana zao ny zavatra misy zany a dia ny mpitondra fanjakana sous-estimé an'ilay fahatram-bahoaka ny misy anefany a de ohatrany hoe misokomiadana ny fantrana zany misokomiadana hanika na ilay neritreretina tsy antra azy na ilay neritreretina tsy andeha bus azy na ilay neritreretina tsy havidy vary hoe tsy hividy vary ray kilao sy 2 kilao aza efa misehatra sy manao an'izany daholo am'izao zany hoe ny explosion sociale eto Madagasikara fotsiny de akinina amin'Andriamanitra engany mba tsy sy ady atrano satria mamofopofona ifampihinana toerana ny vahoaka satria ny hoanina ho arapaka tena tsy misy ny mpitondra tsy mijery vahaolana mifanandrify am'izany fa mino izahay union de base pour la révolution de Madagascar fa io vahoaka malagasy io a dia vahoaka malagasy maropery ray aloha vahoaka malagasy manana faharetana le faharetana zay nefany a ovidina lafo raha ohatra ka tsy voavonjy anatina fepotona voafaritra io nefany a tsy famonjena anatina sosikevitra vonjy tavanandro hoe raha miteny ny mpiarozom-panjifa fa lafo mividim-bary a de iny famodimidina kely ny avao ministère en commerce mandeha midina eny an-tsena hoe vérité de prix a 500 ny kapoaka an'ity vary ty ataovy 500 daholo mividim-bary rehetra eto Madagasikara aloha fa tsy lay vary sady tsy fantatra anarana tsy mena anarana ane le vary fa anarana ny foronina le hoe vary tsinjo vary fety vary mora sy ny varivary rehetra ziko varivary any misy toerana maromaro zao eto andrenivohitra tena milahatra be ny olona mividy an'ireny ka le vary reny mety mihitsy vahaolana ve io sa tsy vahaolana io ka io le teneniko hoe raha tsy mahay mijery vahaolana maharitra eto ny mpitondra zay mitondra izay anomana sy mbola hitondra ihany ko raha tsy zao de efa mijery vahaolana maharitra de ny atezeran'ny olona milahatra n'ilay vary ane ka efa me mitombo zao hoe zay milahatra nefa ny rehefa tonga eo zay de 2 kilao ny azonay vidiny na milahatra zay fa 2 kilao menaka fefa na menaka tapany nefa ny nampanantenana fa 10 ny kilao amin'ny vary de fa nanao calcul ry rakoto mianakavy fa ny vary laniny ao anatin'izay volana de 30 kilao 6 raha taloha izy nihinana 10 kilao isam-bolana raha 3 mianaka ao an-trano fa am'izao izy 30 kilao ray volana iny de fa mba nitondra n'ilay 3 alina kely izy nakeny am'ilay vary mora nampanantenay ny filoha-pirenena fa ho amidy avidiny 10 ariary de tsy nahazo al'ilay 30 kilao izy rehefa tonga teo rehefa nilahatra n'lay vary mora 30 kilao teo izy 2 kilao ny azony de lay ambom-bola kely natao tsara tahiry lasa n'ilay tanora tsy anasa indray satria
milahatra eo ampilarana varomora raha misy mpangary-paosy zany zavatra misy eto zany hoe tsy vaolana maripototra zany no apetraky ny mpitondra fanjakana fa vaolana foezaka tandrametaka zany hoe fanobahana rano mangatsika ao anatina tension mafapana zany a de io izy fa mitady ny vaolana hoe nitazamina ihany ozy izy le namana mpanao gazety zany hoe aiza ihany le samby roapolo fa hatramin'ny androany aloha ny eny de hoe misy samby ray ony tonga ao tamatavy de nitsenaina ny fomba manetriketrika inona nytao anatin'le sambo ohatrany hoe nisy ombony de nisy vary kely zao taona de nisy azao de nisy samby ray indray ony tonga atao de inona nytao anatin'le sambo nisy vary kely zao taona de nisy tôbila ny anina de nisy etany anina zany ny zavatra misy atao Madagasikara tsy lay vaolana maripototra makany am'le hoe omeo sehatra ny tantsaha malagasy ny union de base de efa manana rafitra mipetraka amin'ny distrika amin'ny Manjakandreny iny amin'ny distrika n'Andramasina iny rehefa nidina teny ifotony zay zany ny tena ifotony eny amin'ny vahoaka de naka ny hevitra ny vahoaka teny hoe inona no andrasanareo de hoe zay ozy izy le vary tahaka ny tsy mety aminay le hoe mividy an'io vary io fa efa mba nisy nitondra teny Andramasina moa zay de tena merery mihitsy hoe raha ho Antananarivo nefany a tsisy azany hoe vary mora very zany fa any amin'ny distrika n'Andramasina tsisy mividy an'le vary mora satria le vary mora hono za aloha mbola tsy nihinana azy ary tsy hihinana azy mihitsy ohatrany hoe misy mampangididy tsy fantatra zay ny very maina zay ny filazany olona teny azy tena teny zay nidina teny ifotony a sady nametraka tampomba ofisialy ny union de base teny atoerana de tsy io varomora io raha ety aminay ozy izy a de mivery maina fotsiny zany hoe ny vaolana tena andrasan'ny tantsaha zany tany maro anisa koa no mivonjonao amin'ny union de base de ny hoe nisy rafitra efa tsaratsara teto taloha 7 ny amin'ny fanomezana fampiofanana anay tantsaha hanatsarana aloha ny vokabary zay mampimenmenina atsika hatramin'ny androany efa nisy fampiofanana teto a ny amin'ny teknisianina eny ambanivohatra fanomezana masomboly fanatsarana ny vokabary amin'ny akapobeny zany tsy ny vokabary ihany nefa no atsaraina ozy ireo tantsaha 7 nakany a fa amin'ny akapobeny de efa nanokatra lalana hamoahana ny vokatra ny mpitondrana ny fandimby tany aloha fa ny fitondrana 7 makaty a mety hoe mba nisy azony jerena ihany 7 makaty zay kosa aloha tsy laviny mba nisy zavatra azony tsapahitarana ihany io mba nisy zavatra nisongadina tamin'ny repoblika fahatelo angamby zay mba nisy zavatra kely iny tsy diratsika fa ny andrasan'ny vahoaka malagasy zany tantsaha maro anisa de ny sosikevitra de ny hoe ampio ny tantsaha rehefa nitondra ny sosikeviny ny anampy ny tantsaha nefa le vao ministère ny commerce am'izao lay ministère ny commerce no mitondra lay sosikevitra de ny hoe anangana vitrine isaky ny distrika le vitrine isaky ny distrika avoay mazava tsara hoe ohatrinona ny budget an'zany de antanio anie ny tantsaha anankiray mamboly velaran-tany atsasaka hektara fa raha ampinao izy 400 000 ariary 400 000 ariary fotsiny tantsaha anankiray a fa masa manao fanamby aminao izy fa averiny iny 400 000 ariary iny a amin'ny tao-piakarany vokatra satria mety tsara ny fanatsarany vokatra satria sady tsy mavidy zesika izy a de le mba zezi-pahatra kely misy ao aminy ao a no ampesapesain'izy mianakavy kely ao mba doradoranao de mba paritaka kely eny an-tanimbary alohan'ny asanany tany zany no zavatra misy am'izao tsy misy zany ny fanatsarany intsony a ny oentiny mamokatra ny ketsa ilay vary efa natao ketsa raha hatram'izay raha injeny elanelan'ny ketsa ray am'izao efa raha injay sasany ozy izy zareo zay tena midiny fotony de mantany a de hoe fa inona ny antony tsy ampiny ketsa ozy a dia atao fotsiny hoe rehefa namboly aloha de namboly de zay zany zavatra misy am'izao tsy fantatry ny mpitondra fanjakana zany fa ny mamaika amin'ny fitondram-panjakana de manafatra vary atao varomora tsy misy fividiana varomora ilaharana amin'ny firmaraina de efa mametraka filaharana zany no ataon'ny fitondram-panjakana fa tsy masamy fitondram-panjakana mitondra ny hoe ny vaolana aloha tsy lay bamangoky tsara ny anatanterana zany tetika asany goavana be zany raha tanteraka fa zao mbola lavitrezaka ny atanteraka an'zany satria mbola misy manao ampimamba aloha migoka ny tombotsoa amin'ny fanafarambary fa ny vaolana avy aminay union de base androany de tsotra ajanono ny fanafarambary fa midiran'izay eo amin'ny fanafarana masomboly zay mantsy sady mitsikera no mitondra vaolana namana Joël omeo masomboly le tantsaha misy ao ambanivohitra ao amin'io Manjakandriny io ao amin'io Andramasina io any amin'iny anjozoro be amin'iny akazo be iny efa misy ny union de base zany omeo masomboly izy a rasanareo
omeo zezika izy amboarany lalana any aminy de omeo fandripahalemana izy raha samy mpitondra fanjakana telo taona zay tsy nisy an'zany zany nefany a lay andrasan'ny vahoaka malagasy androany fa tsy lay ba mangoky mbola any amin'ny telo taona sy nefa taona vao tanteraka any no andrasana fa valopolo isanjato dradradradraina fa tantsaha ny maro anisa zany ataoko hoe ny eo amin'ny telopolo isanjato ny tena tantsaha de ny vokabary ny vary a natao hoe tsy mivarotra azy izy fa mivelona mivary ny telopolo isanjato zany a de mamboly hoanina ny roapolo isanjato a mamboly amidy zany hoe ny dimapolo isanjato ny tantsaha valopolo isanjato a de ny vokabary ny tena iseharany rehefa nanao fidinana foto zay sy velomany zany ahoana ny fomba hanampiana andreo tsy zay no mamaiky am mpitondra fanjakana fa ny tombontsoa manoka lay mpanafatra vary manodidididina azy ao izay no mahatonga anay union de base hoe tena nao collecte d'idée isika satria base d'idée zany a ilay basenay io hevitra zany no ampidiny manao fanakalovazakevitra amin'ny vahoaka malagasy zay eny fotony eny de rehefa ao arinany fidinanay fotony a de manao tatitra ty amin'ny vahoaka androany zao ny union de base a de mbola naray antso eo amin'ny 7 eo avy amin'ny tanora avy eto Antananarivo a mipetraka avy amin'ny faritra Iva manohy an'lay resaka nataonay tany aminay anao manjery anankiray hoe misy building mora eny Ivato eny de mampametra-panotaninanay hatramin'ny androany tena mora tokoa raha zay nefa le building mora moa zay nefa filaza azy a maromaro le building ao efa mirentiny efa mijoro tsara ao nisy an'le ranobe iny a no nanome sosikevitra za union de base hoe gouverneur se prévoir aloha bataina le olona eny amin'ny faritra Iva isa-taona de re olona eny amin'ny faritra Iva reo a nondao ho apetraka am'ireny building reny zany hoe le dibo-drano isaka mety le dibo-drano isa-taona nandritra zay fitondram-panjakana ny fandimby teto nisy ambany tanàna lay lazaina fa faritra Iva teto a dibo-drano foana de miandry an'lay ampiakarina any amin'ny fokotany na any amin'ny EPP a miandry an'lay fanampiana izy andao ary omentsika trano izy fa mahasamanao fanamby reo tanora maro anisy reo 17 tokantrano izy ny antso androany a aiza ihany ra maître le momba lay building mora le building Ivato le ialanay aty amin'ny faritra Iva de oza hoe andraso aloha fa androany mihitsy a nitondra an'izay etaeta zay hoe misy solombavam-bahoaka 12 eto Antananarivo renivohitra solombavam-bahoaka 12 a samy manana olona lazaina fa avy any amin'ny faritra Iva ianareo reo de samimba tonga saina tsy manao politicianina hoe mandeha mizarazara vary masaka kely a mandeha mizarazara vary manta kely a fa zao vaolana maro-pototra avy amina union de base amaro-toeranareo amin'ny mandat manaraka de batao le olona eny amin'ny faritra Iva nareo a angony hoe ty enina avy amin'ny tora tsy diso a enina avy amin'ny mapara de enina avy amin'ny Timma angamba ny solombavam-bahoaka eto amin'ny boriboritany enina eto 12 izy reo a samba mitondratondra 10 eo na 10 eo a de atolotra any amin'ny fanjakana fohy be hoe reto ary nisany aloha reo a tena avy amina faritra anankiray fa iala ao zareo a de misy velaran-tany malalaka sady eny ambany tanàna tapitra ny fiakaran-drano eny le solombavam-bahoaka zany no atsoina anao an'izay andraikin'izay hoe manao an'izay tolo-dalàna zay makary amin'ny assemblée hoe andao ary edikevitra ho aniza marina le building fa zay avao amin'ny union de base rehefa nanao fidinana ifotony de mba napiresadresaka amin'ny olona azo ndresadresahana de ohatrany maheno sision-dresaka fa misy ministra isitraka am'le building misy tale amina ministera isitraka amin'ny building misy olona akaiky ny mpitondra ambony isitraka amin'ny building misy solombavam-bahoaka isitraka am'lay building fa ny 50 000 logement velirano tafiditra ao reo building reo tafiditra ao reo de ny fampanantenana de tsy ny hoe efa sady nomeny ny vahoaka 16 efa sady karamay ny vahoaka ny vola mbahoaka amina karama miopapana ny mpitondra ambony ministra député ny de mbola izy koa ny tokony isitraka le building mora azafady union de base de anokatra manady adina amin'io mandavataona hoe iza mariny ty olona mipetraka ao amin'ny appartement A na appartement B tsy hainay zay fomba izarany zareo an'io lazay fa nisy ny tirage au sort fa reo tanora ny antso anay avy eny amin'ny faritra Iva reo a de tena nasany teny fa tsy nisy an'izany tety aminay de za mantsy namaly satria lay namana mba noady adina de ny hoe nisy ny fanaovana tirage au sort nazahoana an'io koatra mbola tsy nisy a lazaina fa mbola tsy vita amin'ny fomba ofisial ary le aniko ny tirage au sort efa vita ahoana mbola tsy nisy akory ny réception an'io iza ny tompona andraikitra manao an'io tantarao aminay marina iza ny manao nitetika asamy filoha ho anizy io ho atao inona io fa za union de base de ametraka tantara ho amin'ny Madagasikara fa manomboka zao de ny vahoaka majinga ny tokony isitraka andreny a tetika asa goavana trano fonenana ireny
satria misy vahoaka majinika ao za sao voaingana ny vahoaka majinika ataotsika entre guillemets satria misy mpitandro filaminana mba madio saina ihany ao namana sandary polisy miaramila mba namana maromaro ihany miteny marina daholo le niteneninareo union de base fa zay tokony anisany mba hisitraka am'reny building namory reny ozy izy rele avy any amin'ny tafika to zay marina zany a de rehefa nozoina de hoe zay ozy izy affecté lava mivady amanjanaka tsy stable fa satria ny karamanay a mety hoe mandray karama foana zay tsy maintsy zay mamboly voky tsy mamboly voky a fa zao tsy mba mahatsangajavatra zay ka zay tokony hisitraka amin'io zay zany vezivezy makary ka za miombokevitra amindreo tsisy tombotsoako ny iady ho azy a fa le evim-piarahamonina zany ny atao hoe fiarahamonina ny any amin'ny fiarahamonina mantsy tsy voatery lay mahasamiteny no atao hoe fiarahamonina fa ny misehatra rehetra sy lay hita fa tena manana aingakevitra madio tsara entana mpandrosoana ny fiarahamonina de niteny reo hoe mpitandro filaminana maromaro reo niteny hoe zay tena mahasamisitraka an'io satria zay koa mety ho bomper ozy izy satria tonga de tapahana fotsiny eo amin'ny karamanay de ozy hoe raha tena nareo le majinijinika moa no mahazo an'io koa fa tsy ry efa mavesatra soroka mba tsy tenenako hoe ry be bokotra zany koa zavatra mety isy oa zany a de mandeha am'izay ny domination hoe tsy maintsy ryanina koa no misitraka an'io fa zahay de tena angataka amin'ny mangarahara eo andala mpanaovana ny fitarainana zany zay zao a eo ampanangonana ny tsaokevitra rehetra ny taraina am'izay sehatra azona hitarainana toy ny bianco ny paky satria mamofopofona kolokolo aminay io zany raha zao sa de efa lazaina fa efa misy ny tirage-sort vita tamin'io de efa eo ampamolavolana zany a izay avao amin'ny union de base a de mamaly anareo a zay maro anisa ny antso anay zany hoe izay zany le fomba hitantanana firenena tsy mangarahara zany a ny fomba hitantanana ny volam-bahoaka amin'ny ankapobeny mahatonga zao fahantrana lalina zao mahatonga zao tsy fandriam-pahalemana etsy mahatonga nity lavadavaka erana Tananarivo ka mahatonga ny tompona andraiky na Tananarivo mahasamiteny fa tsy andraiky ny manamboatra ny lalana eto Tananarivo renivohitra de ho zahay hoe gouverner c'est prévoir zany a zay tena mahasamiteny an'zany satria zay raha zahay no antanin'ny vahoaka inona ary ny vahaolana ho ana Tananarivo am'ty lavadavaka ity de tsy misy afa-tsy ny hoe averina edikevitra eo anivon'ny filan-kevitra ny fanafoanana n'lay tetikasa teleférika ho atao eto Tananarivo renivohitra dia iverenana ny hoe andao a ho amboarina Tananarivo amin'ny lalana ny resaka famatsimbola arona makany amin'ny lalana ny famatsimbola satria ny teleférika zany zao efa hita hoe misy vola ao le ino ty le fer fond d'entretien routière mabe resaka be hoe misy satsisy anaovana le efa nanamafy ny filoha hoe misy vola koa ao anatin'ny fer misy ozy izy ny filoha misy ao anatin'ny fer fa ohatra misy pahito hoe karena ndray miteny fa hoe balizy le ao amin'ny fer hitazomana ny viditsoloka zao aloha hoany le amin'ny fer fa ity misy alay budget be saika anaovana ny teleférika sosikevitra avy amina union de base tonga de zarao io a anamboarana ny lalana tena mampikaikaiky amin'ny vahoaka raha tsy teny afa-tsy ny RN2 iny mamoaka vokatra zany raha miova nefa le tetikasa de mety tsy amoaka lizy ndray nefa le mpamatsy vola ina te ahoana ny atorana vina ka zao mantsy ny somary olana ny fanatanterahana ny tetikasa eto amin'ny Madagasikara le hoe gouverner se prévoir tokony manao an'lay fidinanay fotony aloha vao manatanteraka tetikasa iray zany hoe tsy adala ny bailleur raha mahita fa lahara-pahamehana tao arinan'ny crise raha lazaina fa crise ny mampanitra amin'ny Madagasikara raha mahita ny bailleur fa crise Madagasikara ka ity ny lahara primordial de primordial zany ho an'ny fitondram-panjakana malagasy hoe ity ny lahara-pahamehana de ny fanamboaran-dalana ka mety ve raha ahodinay aloha ny apahany betsaka amin'ilay teleférika hanamboarana n'lay lalana le vola zany ny apahany betsaka amin'ilay vola de ny apahany kelina ny ambony atombola le fotodrafitrasa fa tsy misy malagasy manda fotodrafitrasa goavana eto fa zao tsy hainareo ny mijery ny lahara-pahamehana amin'ny vahoaka malagasy atombo io fa misy ny continuité eto misy ane continuité misy lalana be da be vita tany amin'ny république faharoa tany amin'ny république voaloha de nitohizany faharoa ary vao mainy ny tombo tany amin'ny république faharoa tao amin'ny république fahatelo mbola mba nisy ihany apahany kely fa république fahaefatra zao iainantsika zao ohatra ny somaro mba mandehandeha any amin'ny faritra ihany ny tenanay fa tsy misy nasa manomboka tsy misy na fanavaozana n'lay efa misy mba niresaka amina potika daholo ny lala-pirenena ho an'izay tena potika tanteraka satria zay mba niresaka amina mpandraharaha niara-niasa
tamin'ny tena moa satria zay koa manao resaka ouvrage métallique de mba misimisy mpandrara zay namana misehatra amin'ny fanamboaran-dalana tamin'ny fotoan'androny de tena de vaky resaka mihitsy izy hoe mampalahelo am'ty fitondram-panjakana misy ty ozy izy a zahay a ny mandat rehetrarehetra teto de nakanay ozy izy any amin'ny faritra mbo manambola iny lay mpandrarano mipetraka ny fitondram-panjakana rehetra ny fandeha teto de nakanay satria zahay tsy lay mambotro fanjakana lay mambotro vahoaka manaiky zahay na mbola miandry aza ny volanay satria zay koa mba misehatra sy mampiasa an'le lalana de manao zay maimaimpona fa ity fitondram-panjakana ty ozy izy a tsy vitany hoe tsy mahalony karamanay le hanao an'le izy na lay efa nanao a no mbola be marenina sy miavonavona de zahay indray no endrasany anao dombaravarana any aminy hoe andao amboarina ilay lalana tena ny teny an'izany lay mpisehatra am'ilay fandrarana fanamboaran-dalana ajanontsika eny iny fa zao raha iverenantsika zany amin'ny akapobeny a ny fomba hitatanana ny firenena de tsy ilay mamaly ny etaetam-bahoaka tsy ilay mamaly an'ilay velirano natao a tsy ilay mamaly an'ilay fanamby natao ka ny sotomanay sain'ny mpiarabelona diany hoe tokony anatsoaka lesona ny vahoaka malagasy zany amin'ny akapobeny andao anatsoaka lesona am'izay tsy maninona ho avin'izay ny tao-pifidianana de fa misy lay mody mametra-pialana nomanomana ny raha isan-jato na 5 isan-jato ho amidy angalana ministera zany ny politika misy eto Madagasikara de efa manomboka mizarazara izy zany mampivonjombonjona izy zany de rehefa mivory de misy cocktail kely de rava fotsiny eo fa tokony andray lesona ny vahoaka malagasy efa manomboka mody eto Madagasikara daholy am'izay ngoaikantotra mpilalao antsika vahoaka malagasy indrindra isika tanora tonga eto Madagasikara am'izay maro anisa de manomboka miteniteny satria mieritreritra sy manofo mbola isaika fa isika vahoaka malagasy zany a tokony andray lesona am'izay ampy zay ny fanaovantsika chantage no avin'ny firenena chantage no andraisanay union de base azy satria efa namidinao tamina takalo iny takalo ny safidinao a satria no abadoina isika mba ho ambakaina nampahantraina mba hovidiana safidy efa namidinao safidinao a tamin'ny mandat ny fandimby ve na tamin'ny mandat indray mandeha ity ve de ny amin'ny manaraka eo mandraisa lesona andao anarina amin'ny Madagasikara ampomba mpijery hanarenana ny hoavin'ny taranaka faramandimby tsy ilay mivarotra safidy tsy ilay manaiky rebirebeny mena am'ravoravo hoe isindray a mitombo avoroen'olo eteo a ny takalo no azonao am'ty satria teo izy tsy tao anaty fitondrana ohatra nandrombaka fahefana teny fotony entre guillemets hoe izy fa maro anisa no nividy safidy teny fotony teny a entina andrombahana fahefana na solombavambahoaka io na manodidididina ny filoham-pirenena io na ny manodidididina ny teo ministra io na manodidididina ny teo be ny tanàna io de nahita izahay satria zay miaraka amin'ny vahoaka nividy safidy izy fa no ampahantrainy ianao mba ho vidiny ny safidinao ary ho ampitombony avy roa eny satria mahatsapy izy fa lafo le vidim-piainana ary ninahitra koa ninahitra koa isika de vao may a mora aminy vidy atsika satria raha zatra nomena 2 alina na 5 arivo sy 1 alina ianao a nitomina sy mibabena mandeha mamonjy kianja malalaka de vao aprevena amin'ny artista de am'ty indray mitoraky ty fa eny mamofopofona any fa omena 3 alina ianao fa zao amin'ny 3 taona manaraka de io indray izy fahiteny fa tsy ampitantanany ny firenena hamerenana ny mezana asanao a nylay fepitona ny mena azy iteny indray izy fa tsy afaka amorona asa ho an'ny vahoaka malagasy izay fa nisy krizy teto na nisy ny krizy na tsy nisy ny krizy a tsy voasorotra mazava tsara ny fomba hitantanana ny firenena indrindra fa ho anay tanora raha tsy teny zay hoe ny tanora union de base eny amin'ny université satria efa misy azany eo amin'ny rafitry ny union de base union de base universitaire de namoaka fomba fijery hoe andao formentsika ny ankizy afaka baka na rehetrarehetra ao amin'ny union de base manao zay satria eo amin'ny 7 alina na 9 alina isa-taona ny afaka baka de fa niteny an'izany taminay ianao manjery zay talohany nanovana gouvernement taminay ianao manjery maro taminady hevitra maro no nitenenanay union de base de io fa namoaka ny avao amin'ny fitondram-panjakana vaolana amin'ny fanahtsahana am'izay hoe hanangana université eto Madagasikara mitovy lenta am'ireny any ivelany de ho zay hoe manofo ve reto mpitondra fanjakana reto sy ny université any andafo apetraka eto Madagasikara no andrasanay tanora
fa izay tanora maro anisa afaka baka isa taona tsy tafiditra amin'ny sekolim-panjakana any amin'ny université mpanjakana no mitady vaolana aloha ampitomboa ny université efa misy eto tompoko fa tsy andeha hanao eraoera fa hanangana université mitovy amin'ny any campus ve sa mitovy lefa eo nefa tokony atsaraina aloha lefa eo no atsaraina lefa eo no misy fa tsy andeha hoe de anafatra ihany koa mpampianatra mpanabe avy any ivelany fa adala ave zany ireo mpampianatra sady efa misy any fifanakalozana mpampianatra am'ireo université efa misy zany efa zany hoe tsy hainy zany manodidina ny zao fitondrana zao a de ny anipiodotra akondro anajabaka le vahoaka malagasy anaty lavaka raha fampianarana andresahana misy tanora marobe zany ao a afaka baka isa taona ka izay ao amin'ny union de base de anome fampiofanana andreo tanora afaka baka mitante mba hiditra eny amin'ny université malagasy eto Madagasikara nefa tsy tafiditra de aorinan tsy fahatafidirana aorinan concours satria atoato zao tokony efa isy concours andeha hatramin'ny androano mitarazoka ny concours mbola tsy fantatra moa hoe inona ny tena olanao tsy masama mamaly an'izany mpitondra fanjakana fa ny fatany de ny hoe mampanantena izy fa ametraka université vaovao de ozay hoe aza manonofo tompoko fa ny fampianarana raha fampianarana andresahana na tsy ao anatin'ny mpampianatra aza ny tenanay zay vahoaka zay mitarika vahoaka eny anivo fiarahamonina de ny hitanay aloha fa ny atao hoe fampianarana de lay mpanabe sy mpianatra mipetraka amin'ny toerana misy azy ve ny mpanabe eto Madagasikara atomboka any amin'ny EPP raha fanjakana andresahana ka hatrany amin'ny université zay aloha ndao jerena zay vao andeha ampanantena fa hanangana université vaovao a mitovy lenta amin'ny any andafy le université efa misy eto inona lay mampitarazoka lay hoe grève lalandava amin'ny resaka bourse mba vao aloha reny sosikevitra mahitsy avy aminay zany no tokony ho ampanantenainy eto ilay mpampianatra mitaky karama tsy tokony hitaky ny karamany izy fa tena tandrify azy a ny omena ara-potoana omeo ara-potoana ny karaman'ny mpandrarany université ny karaman'ny mpampianatra ny andaminite niny omeo azy zany satria tsy nangataka an'izany izy fa nampanantenaina rehefa nampanantenaina izy a de omeo satria lasa manao saka sy voalavo eto ny mpitondra sy ny oentiny zany hoe ny zavatra hita sy manangasanga any zany a de ny hoe tsy maintsy samy anao fitakiny daholo a ny sehatra rehetra ary zay tsy manao fitakina am'izao koa aloha efa hitataratra izy oui efa tena hitataratra am'izao fotoana zao zay tsy manao fitakiny am'izao de aza manantena ny hetsika eo ny karama na hetsika eo ny zany tsy midika hoe andana mihetsika midiny eny an-dalambe fa ataovy mouvement any amin'ny sehatra tandrify eo ambanin'ny fanajana tanteraka ny lalàna velona fa zay tsy mitaky tsy mampaneno am'izao a de efa tsy fantatra tsony zany satria tena hita hoe nona ny vahoaka malagasy a amin'ny akapobeny a nonina nonina fitsoko ny fifidianana tsy maropototra tsy haiko na mety misy fantanina manodididina zay satria mba te resaka manodidina an'izay mantsy zay nambina amin'ny akapobeny efa hita hoe zay zavatra tsy mirindry zay ny tena ny ainana atao anatin'ny taona vitsivitsy a araka nefa voalazantsika tany amin'ny voalohany a hiatrika fifidianana efa tsika afaka heritaona mahery kely eo inona ny hoe tokony hoe fomba ahafana mandamina de nyzao mba tsy ho disadisandray ny afaran'io fifidianana io rehefa avy eo a de ny teo ihany miverina ya ny ahafahana mandamina sady miezaka mamitana ihany tsika satria sy lavidavitra ny ahafahantsika mandamina azy moa raha ny sosikevitra avy amina union de base amin'ny fiarahamonim-pirenenay amin'ny mpisaika amin'ny vahoaka eny fotony anay a de voalohany aloha ny tena olana nisy teto Madagasikara de tamin'ny alalana fifidianana tsy tomombana na nininana tao aza ny fifidianana satria hoe tratrana tsindry iraisam-pirenena na zao iraisam-pirenena na zao a de zay union de base de mitodika amin'ireo mpanindry avy any ivelany tsy mety ny fomba anatanterahana fifidianana eto Madagasikara raha mbola io no endrika andrafetana n'ilay mpikarakara fifidianana ny seniny ty kambary eto raha mbola io ny karakarana fifidianana eto a de krizy mandavataona ny ainanay vahoaka malagasy ka mitodika aminareo avy any amin'ny communauté na iza avy any ivelany ka mpamatsy vola ty Madagasikara ty hikarakarana fifidianana mpamatsy vola n'lay seni na mpamatsy vola nay malagasy amin'ny 4 tapitrisa 7 tapitrisa de zao a mitodia ty Madagasikara tokoa ianareo satria ny olana nisy teto dia ny fifidianana tsy tomombana araky ny tokony ho izy valim-pifidianana tsy araky ny tokony ho izy nisy teto
ka mitarazoka ny fakatoavan'izao tontolo zao hany ka na nisy nakatoa aza de to nakatoa ambava fotsiny fa tsy nakatoa ampamatsim-bola to tsy nakatoa ara diplomatika maro ny tsy nakatoa an'izany ka raha tianareo ny isina ny anampy anay vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny ampomba mahitsy tsy misy tambony tsy misy kajokajy politika de mitodia aloha eto a Madagasikara mialohan'ny karakarana fifidianana eto fa raha io no endrika hikarakarana fifidianana de mihoatra lavitra ny zava-misy tamin'ny 2024 no valim-pifidianana misy eto a Madagasikara mantsy de zao ny fahitanay vahoaka malagasy maro anisa de ny hoe efa manomboka tonga saina ny vahoaka malagasy fa kay za tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana na tonga zao fahantrana lala zao maro anisa no andray anjara amin'ny fifidianana maro anisa no ny fo amin'ny fifidianana hisy eto a Madagasikara amin'ny 3 zany hoe hiakatra be zany ny tahampandraisana anjara amin'ny fifidianana satria na ny ankizy kely ara to naharaka politika am'izay satria hoe mialafo mividim-piainana satria nangote amin'ny ankizy aza lasa neniena de lasa narika izy hoe ka satria tsy manana vahaolana amin'ny fanjakana de jereo io hoe miaro zom-panjifa de sakana sotr'zany tsy verenana iny fa ny afahana mametraka filaminana eto a Madagasikara aorina amin'ny fifidianana mialohan'ny fifidianana de ny mpamatsy mitodika amin'ny Madagasikara aloha manova ny rafitra hitantanana ny firenena manampy amin'ny anovana ny rafitra hitantanana ny firenena fa raha mbola io endrika io ny hitantanany firenena sy karakarana fifidianana eo any aza mbola tsy tonga ny 3 efa misy nisioka sady any ananany fa premier tour de vita deuxième mandat hono de zay fa iza no mieritreritra ny anao deuxième mandat fantanina mipetraka zany eto a Madagasikara ka raha ohatra ka iroso amina fifidianana sy hitady filaminana eto a Madagasikara tena izy fifidianana ekembahoaka no tediavina eto fifidianana ekembahoaka iray manontolo vahoaka malagasy zany egalina tsy io no andrafetana ny CENI raha vaina io CENI io aloha zany hoe ahoana ny fomba andravanana io ny mpamatsy vola no mametraka an'izay fepetra zay zany hoe le mpamatsy vola zany no hitodianay amin'ny ma-union de base hoe sao sy zao no tokony hitantanana ny fomba hikarakarana ny fifidianana eto a Madagasikara saika aty Afrika zany de manana an'izay tsindrina maimizy zay ireo mpamatsy vola satria manitra Madagasikara moa faharoa amin'ny farany amin'ny manitra indrindra de rariny sy hitsiny raha mbola hitaraina na amin'iza ry mpamatsy eo raha tianareo izy fifidianana madio eto a Madagasikara de jereo aloha fa tsy io ny CENI eken'ny vahoaka maro anisa andray anjara amin'ny fifidianana mba tsy hiverenan'ny krizy lavareny intsony eto a Madagasikara enare meko ray minitra sisy nambinina marantsika ny fandarana ny eto am-pamaranana angamba dia somaro mitodika am'izay sehatra rehetra mety ho voakitikitika na voatanisa ny entité mety ho voatontonona na izy fa izay union de base de ampasahina no anehoana hevitra fa tsy miaino ny mpitondra fanjakana fa noana ny vahoaka malagasy lafo ny vidim-piainana tsy manana vahaolana ny fitondram-panjakana afa-tsy ny famondronana andreo mpiaro zom-panjifa zay to hita sadasada manantsoratra hoe misy mpiaro ihany lay vahoaka malagasy fa mpiaro zom-panjifa to misaika any ananonanany ve aleo ny conscience no anenjika azy dia ny amarana anazy de ny hoe misaotra anao Andriamatoa Joël raha lay voahita nanasa ny tenanay satria maro ny ainao manjery miantso anay fa zahay koa de mametraka balizy hoe tsy zay rehetra miantso koa nefa no anatonanay satria zay koa tena mahasamteny fa zay hitanay fa tena mitodika ho an'ny vahoaka malagasy maromaro moa tatoato voatsela no tamina hainao manjery maromaro zay amin'ny radio indrindrandrindra tamin'ny asabotsy lasa angamba zay tao amin'ny radio vaky ny adina tao natsonony any koa radio maromaro miantso fa ninina no safidina manokana ny atao amin'ny dinika hitondrana ny fomba fijery satria mahafinaritra be le fandaharana tena malalaka ny faneho-kevitra kanefa na izay fahalalana izay malalaka ampanajana tanteraka ny faneho-kevitra ato ka anisan'ny soranay union de base nanasanao ny tenanay ary misaotra ihany koa ny vahoaka malagasy zay nanaraka ity fandaharany ity mbola niaritory ianao mety efa aldalina ihany zao nefany mbola io ianao fa teo ambodin'ny vata fahita lavitra teo dia makasitraka anao za union de base dia fikambanana tsy misaha miteny raha hitanay fa misy zavatra mandeha amin'ny tsy tokony izy ny fomba hitantanana firenena de makasitraka ny teknisiany na ny ambadimbadika any nanapita ny feo sy ny sary
misaotranao namana Joël raha ilay voahita. Eny ary dia mamerina ny fisaorananao nambinina dia makasitraka antsika rehetra ihany koa nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany tany tokantrano tany dia mamerika ny veloma finaritra indray tompoko lahy sy tompoko vavy.